Irota sy iboaza. Tantarandreo indray no andeha hodiny antsika ankehitriny. Ankaravona tokoa no anolorako anao indray mpiara-midinika amiko ny tenin'Andriamanitra ny arahaba am'izao maraina izao. Tafahoana soamantsara indray isika andeha mba hifanofahofantanana ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Andeha ary araka hivavaka isika raha mialoha izao dinidinika hifanaovantsika izao. Andriamanitra rainay eny an-danitro, lehibe tokoa ny fitiavanao anay, ka tsy navelanao indray izahay raha tsy tafaraka. Tafahoana indray araka andinika ny teninao. Tsy misy herinay izy ireny natanjakay fa noho ny fahasoavanao no matoy izao anay. Ankehitriny ary dia mahatsapa kosa nefa izahay fa tsy mendrika eo ny atrehanao, mangataka fanadiovana, mangataka famelan-kely koa izay Andriamanitra. Ary raha andinika ny tenao ary izay ankehitriny dia mangataka indray ny firotsahan'ny fanena masina ty amponay, anazavanay, ametraka ny lesona sahaza ao anay androany, ary ny lesona izay omenao anay dia mba hiatrehanay ny fiainana izay molomenao anay. Anaran'i Jesosy nangatana ny bavaka. Amen. Hitantsika omaly fa niatrika toe-javatra sarotra ny fianakavian'i Elimeleka satria nisy mosary ary dia maty ny zanany tany amin'ny toerana anankiray. Ary fantatsika tsara fa lasa trapahoriana izy ireo. Ary tafasaraka ny fianakaviana, ny fahoriana mampisaraka, ny fahafatesana mampisaraka. Fa ny mahafinaritra nefa dia izao, eo amin'ny andinin'ny fahaenina ao amin'ny rota toko voalohany, dia niainga izy sy ny vinantovavy ka no dia avy tany amin'ny tany Moaba. Fa efa rentany amin'ny tany Moaba fa novanginy Jehovah ny olony ka nomeny hanina. Iverina ho aiza izy ireo? Iverina any amin'ilay trano mofany Betlehema. Ny tany Moaba, tany ny fijaliana, tsy nijanonana ela. Tiako ny ampahery anao fa mety mbola tafajanona Moaba ny fiainanao kanefa azo antoka fa tsy hijanona ela ao ianao. Hoentin'Andriamanitra iverina ho any amin'ny tany izay mangin'Andriamanitra anao ka omeny hanina ianao. Fantatsika tsara fa ny anarana hoe Naomi dia midika hoe mahafinaritra. Fa rehefa niverina tany an-tanàna kosa Naomi ka nahita azy ny olona niteny hoe Naomi, Naomi, dia nangataka izy nanao hoe aza atao Naomi intsony ny anarako fa ataovy hoe Mara. Amin'ny andinin'ny 20 fa hoy izy, aza atao hoe Naomi intsony aho fa ataovy hoe Mara satria mangidy indrindra ny ataontsy totamiko. Ny mpiara-midinika namana, mafy ny zavatra niatra tamin'ny Naomi. Any ka nangataka izy manao hoe aza atao Naomi ilay mahafinaritra fa ataovy hoe Mara ilay mangidy. Atao nosy mba ny fahotana tokoa mantsy ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra. Any ka niteraka angidy izany rehetrarehetra izany. Nandetika antsika tao anatin'ny fahantrana ny fahotana. Ary manoloana izany toe zavatra izany, kely dia kely mba fanantenana ny amin'ny ho avy. Fantatsika tsara ny fiainan'ny Rota fa nandany ny androm-piainana tamin'ny fitsimponana izay mba latsaka teny amin'ny sisin'ny tanimboly sisa mba nataony. Kanefa tao anatin'izany toe zavatra izany dia tsy nanadino azy Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, nandalo io kion-dalana lehibe teo amin'ny fiainany Rota teo amin'ity tantara ity. Amin'ny Rota toko 2 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 nahitantsika fa nandalo kion-dalana nanovany fiainany Rota. Ry mpiara-midinika namana, anomana kion-dalana ihany koa Andriamanitra anovana ny fiainanao
raha mety ianao. Fantatsika tsara fa verinao am'izay rehetrarehetra nananany ary azo hiverina fa niverina izy mba hivatra zay mba ahafahany nivatra amin'ny fananany rehetra mba ahafahany manonitra ny trosany nalainy talohan'ny nifondrany nakany amin'ny toerany Moaba. Fa saingy izao Andriamanitra efa nanomana fandaminana tsara lavitra ho an'izy ireo. Inona ny zavatra nitranga? Indro Boaza nampiaony tamin'izany fianakaviana izany. Ny dikany hoe Boaza, tsara ihany mba ahafantarantsika an'izany. Ny Boaza dia andry. Fantatsika tsara fa tany amin'ny fitoerana masina tamin'ny andro zanak'Israely dia Boaza no andry nijoroany zany fitoerana masina izany. Ka i Boaza dia tsy hoe mpamboly tsara fanahy fotsiny Boaza amin'ity tantara ity, fa tena havana manavitra mihitsy izy. Ny fahafantarana fa i Boaza dia tsy olona tsara fanahy fotsiny na malala-tanana fotsiny, fa tena havana mahavitra, dia azo heverina fa vaovao lehibe sy kion-dalana lehibe ho an'ny Rota izany. Ry mpiara-midinika namana, tahaka ny Rota ianao dia tsy voatery iaina mandrakizay ao anatin'ny fahantrana tahaka an'ity vehivavy ity ianao. Tsy voatery iaina mandrakizay ao anatin'ny fahantrana ianao. Anomana kion-dalana ho anao Andriamanitra raha mety ianao. Andeha inoantsika izany, andeha hikentsika izany, tsy manara antsika Andriamanitra. I Boaza tandindona maneho an'i Kristy. I Boaza maneho an'i Kristy. I Boaza. I Kristy mihitsy ilay mpahary antsika sady nifidy antsika ho havana mahavitra eo amin'ny fiainantsika. Jesosy ilay olombelona nofo sy rà. Jesosy ilay zanak'olona. Jesosy ilay mpamonjy antsika. Ry mpiara-midinika namana, ny tantaran'ny Rota sy Boaza dia mampafantatra antsika fa tsy hoe mifantoka amintsika fotsiny ny sain'Andriamanitra, fa tena irian'Andriamanitra koa ny hampakatra antsika ho vady, na dia eo aza ny fahantrana lalina ara-panahy izay misy antsika tsirairay avy. Mahafinaritra. Ny tantaran'ny Rota sy Boaza zany dia faminaniana anankiray lehibe izay atsapahantsika ny fitantanan'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy, na dia atao hoe tafalatsaka tao anatin'ny fotaka ny fahantrana sy ny fahoriana aza isika, tahaka ny tantanan'ny fiainan'ny Rota ka nampahitana any Boaza ilay havana mahavitra. Dia nomena antsika koa Kristy mba hanavitra sy hanavitra anao. Ny tompo anie omba antsika tsirairay avy. Ka indraindray dia mandalo mangidy tokoa ny fiainantsika, tsy manadino antsika Andriamanitra. Hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, na dia nandalo fahoriana fisedrana aza ny fiainan'ny Naomi sy Rota, dia nanomana kion-dalana kosa ianao hanovana ny fiainana izany fianakaviana izany. Nomenao i Boaza lavitra azy. Tahaka izany koa Andriamanitra izahay, na dia mandalo toe-javatra sarotra aza ny fiainanay ankehitriny, dia misaotra anao izahay fa nomenao Jesosy Kristy zanakao mba hanavitra anay. Ampio izahay Andriamanitra hiantoraka eo aminy isan'andro isan'andro, hifikitra aminy ka izy no tokonay, izy no mpamonjinay. Dia mitahizo ampiara-midinika amiko izao. Vavaka tonoana isaka tany amin'ara Jesosy. Amen.